Ampiavaka ny andron-drampitso alakamisy indray ny fivoahan'ny gazety Soa ny torohevitra maro samihafa ny fikafika kely madinidinika izay no ampiavaka ny gazety Soa amin'ny rampitso fitina amintsika fohifohy ireo lohateny misongadina. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady nifankaty fampitantana tsy nifandao, nitoky ny famzahaina Larana faharoa amby efapolo sy efajato amin'ny gazety Soa no ivoaka manomboka rampitso eo amin'ny lamodin'ny vehivavy dia ny fengaly ririniny izay amin'izao vanim-potoana izao indrindra no entin'ny gazety ary ampahafantarana antsika vehivavy tia lamaody. Eo amin'ny resaka fahasalamana indray dia misy ny torohevitra tokony atoron'ny gazety amintsika ny tokony arahana akaiky amin'ny lanja mandritra ny fitondrana vovoka. Eo amin'ny resaka fananzaran-tena kosa indray dia karazany efatra no fananzaran-tena atolotra ho an'ny vatana manontolo entin'ny gazety amintsika. Torohevitra hafakely no atoron'ny gazety amintsika amin'ny fampiasana ny karbonetra tsy toy ny mahazatra fa ho entina kosa analana ny ahidratsy. Ao amin'ny pejy fahaefatra no ahitantsika an'izay. Fantatrao ve fa any Brésil dia misy ny parc d'attraction érotique izay ahorona Atsoatsy. Toy ny mahazatra dia misy hatrany ny vaovao an'ireo tany mampiasa ny ampahana manontolo ny teny frantsay ny gazety Soa amintsika ka ao amin'ny pejy fahadimy no ahitanao an'izany ho an'ny rampitso. Aza donona ary dia ny rampitso ny maka ny anjara gazetinao Soa eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Zay zany va dia azadiny manjifa ny gazety Soa amin'ny rampitso azadiny ihany koa orinan'izao fampahalalam-baovao izao ny fandaharana resabe anasana ny tompon'andraikitra ho anivon'ny fikambanana asandratro ny fireneko Andriamatoa Ranavosata resadresaka manodidina ny raharaham-pirenena sy ny raharaham-politika amin'izao fotoana izao ny vahintsika ao anatin'izay fandaharana resabe izay dia ankasitrahana ianao tompolasy tokovavy nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mifame fotoana indray tsika ho amin'ny rampitso alakamisy amin'ny ora mahazatra mametraka veloma mandrapitafa ao amin'izay indray artoko. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. Nous tenons tout, nous avons